Miarabantsika ry namana malala amin'ity fionantsika ity. Arabaina tratra ny andro masina, andro fitsarana, andro namasin'i Jehovah ary maniry ny fiadanan'ny Tompo ho aminao sy ny ankonanao. Kristianina maneho taratra ny fahazavan'ny lanitra. Zay no loha hevitrintsika androany. Mahakasika anao zany, mahakasika antsika rehetra. Kristianina maneho ny fahazavan'ny lanitra. Matio 5:24 sy 5:20. Afatra nataon'i Jesosy ho an'ny mpianatra ny mpanaradia azy. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Tsy azo afenina ny tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra ary koa tsy misy mandrehitra jiro ka mametraka azy eo ambany vata famarana, fa apetrany ao amin'ny fanaovan-jiro ka manazava n'izay rehetra ao an-trano izany. Marina loatra ny fanambaran'i Jesosy Kristy. Rehefa misy hazavana, aiza no apetraka? Matetika any ambony latabatra. Mahazo toerana avo ka mahasana ny toerana rehetra. Zany no nanaovan'Andriamanitra ny hazavana. Tahaka zany koa ny masoandro sy ny volana, ny kintana, aiza no nametrahan'Andriamanitra azy? Eny ambony. Amin'izay mahazo ny rehetra. Sary ny ohatra zany anehoana fa ny fiainana kristianina dia tokony fiainan'ny fahazavana. Tenin'Andriamanitra manambary Jesosy Kristy ny teny tamin'ny mpianany, ianareo ny fahazavana zao tontolo izao. Fahazavana izay tsy azo afenina fa tokony mipetraka eny ambony. Inona le fahazavana? Ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra, ny filazantsara, izay tokony hasandratra ambony mandrakariva. Ary tokony izany ny zavatra mitranga. Ny fijoroana vavolombelona dia tokony aparitaka, tokony hiainana ny vavolombelon'ny tenin'Andriamanitra. Iaina ny zanak'Andriamanitra isan'andro ary mamelombelona ireny toe-javatra ireny. Ianao ny fahazavana, izao ny fahazavana, isika rehetra ny fahazavana. Ao anatin'ny tontolo maizina isika. Inona moa le maizina? Feno faharatsiana eraka izao tontolo izao, manodidina ny toerana misy atsika. Naiza misy atsika dia ahitana faharatsiana, fitotongana anara-pitondran-tena, kolikoly, teny ratsy, fampijaliana, fanaovana tsindrio falavo, hevi-petsy maro isan-karazany. Feno ny fiarahamonina misy antsika. Ianao ny fahazavana, izaho ny fahazavana. Andeha hirehetra isika ho fahazavan'ny tenin'Andriamanitra. Hanazava n'izao tontolo izao. Ambaran'i Jesosy fa tsy menatra ny antso antsika ho mpanaradia azy izy, satria ianao, izaho, isika no rahalahy sy anabavin'i Jesosy. Ary hiandany amin'ilay Andriamanitra ny lanitra isika. Inona moa ny toetra ananan'ny hazavana? Toetra koa dia izao. Voalohany indrindra aloha manazava izy, manazava manodidina rehetra. Dia ny faharoa dia izao, manome hafanana. Misy hafanana mivoaka ao anatin'ny hazavana. Manetsika ny fiarahamonina, manetsika ny ao ankonana, manetsika ny ao an-tokantrano, manetsika ny ao am-piangonana, manetsika ny any am-piasana, manetsika ny any am-pianarana. Ka izao miparitaka izany hazavana izany. Manenika an'izao tontolo izao. Mba ho ianao zany, mba ho izao zany. Dia mazava ny fahamarinana, mazava ny fahetsi ny toetra, mazava ny fiainana mandrakizay izao tontolo izao, satria misy anao. Mitsangana ary, mijoro ambony, asehony olona rehetra fa manana ny mazava isika, satria miaraka amin'ilay Jesosy Kristy tompony fotsika. Andeha ambara amin'izao tontolo izao, mahavavolombelon'Andriamanitra antsika. Dia araka hivavaka isika tompoko. Saotra Tompo fa averinao indray, ampatsivinao anay, fa tokony ho mazava izahay. Meno ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Ka dia ijoro ho marina amin'ny tenanay, ijoro ho marina amin'ny tokantranonay, marina amin'ny manodidina anay, hazava izao tontolo izao, izay ao anatin'ny aizana. Tanterao zany Andriamanitra. Aseho amin'ny alalanay ny voninahitrao, mba ahafahan'izao tontolo izao mahita ny hatsaranao sy ny fahamarinanao, mahita ny fahazavanao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.